mifanaraka amin'ny ampony ho antsika tsiraray avy. Fotoana manokana androany satria fotoana natokana ho antsika tsiraray avy. Rendez-vous anao sy Jesosy. Ao ampon'Andriamanitra manokana mihitsy ianao. Na invité-ny manokana mihitsy ianao ho tonga eto amin'ity fitoerana ity, andray ny teniny, andre ny teniny, ikambana amin'ny teniny ary tena hoe anaiko tarihany fanahy masina isan'andro isan'andro. Andehantsika hitsangana mamaky ny ten'Andriamanitra, hitsangantsika hivavaka. Dia vakintsika ny salamo fafito amby 50 rehefa eo ary hitsangantsika hivavaka me voninahitra an' Jesosy. Vavakantsika ary ray tsara indrindra masina sady mandrakizay tompon'ny fiainanay Jesosy tsy manan'izay raha vao tsisy ianao Andriamanitra. Ary fatiantoka ny fiainanay Andriamanitra raha vao tsy misy ianao. Misaotra anao zany amin'ity fotoana izay mbola omenao anay ity Andriamanitra, anompona ianao indray. Iankofanay eo anatria ianao Andriamanitra. Manaiky izay Andriamanitra ny fitarianao mahagaga, manaiky ny fahalebiazanao izay ary mameo voninahitra anao indray amin'ity fotoana ity, fa tsy misy tsara noho ianao, tsy misy avo noho ianao. Ianao ilay masina indrindra, ianao ilay tsy miova, ianao ilay mandrakizay, tompon'ny fiainanay, mpanangana anay. Aleloia, voninahitra ho anao Jesosy. Asaratra ny anaranao Andriamanitra. Tiana ianao hipetraka eo amin'ny toerana tsara indrindra eo amin'ny fiainanay, eo amin'ny toeran'ny fanapahana, eo amin'ny toeran'ny fitariana. Jesosy eo, tario izay Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny fanahinao masina, misaotra anao manokana izay ny amin'ny herinandro izay nafahanay nahita ny fahatsaranao sy ny fitondranao indray. Misaotra anao izahay satria hainao loatra ny mikasika ny tsiraray avy. Ary te hideranao foana izay Andriamanitra. Eo anatrihan'ny zava-rehetra izay mitranga dia fiderana ny tiana hivoaka ny vavanay. Ary zarinay sy ampianarinay mihitsy ny fonay Andriamanitra isan'andro isan'andro. Tsy hiteny ankoatra ny fahatsaranao Andriamanitra. Satria Jesosy zany no antom-pisiana tsiraray avy dia ny anambara fiderana anao. Amin'ny anaranao Jesosy, tario izay Andriamanitra. Aoka hatramin'ny segondra kely indrindra eo amin'ny fiainanay Jesosy dia mbola nihita eo dia hoe ny tenin'Andriamanitra, ny fankalazana anao Kristy. Vavaka izay Andriamanitra satria fantatray fa tsy afaka mandroso ny fiainanay ary mety nofonofo fotsiny izany fandrosoana amin'ny fiainam-pananay izany raha tsy mivavaka izay Andriamanitra. Fa mivavaka izay Jesosy satria mangidaita loatra ny fifandraisana lalina aminao Andriamanitra. Tia hitanao izahay, tia hiaina miaraka aminao izahay. Tiana tena hoe ianao no mpanapaka amin'ny fiainana tsiraray avy. Misaotra ny amin'ny asa, misaotra ny amin'ny ankohonana, ny amin'ny tokantrano, ny amin'ny fahalalana, ny amin'ny ten'Andriamanitra izay natsipinao sy nampianarinao any indray Andriamanitra, ny amin'ny fiarovana teny an-dalana teny, ny amin'ny fampahitapity amin'ny endrika maro samihafa. Misaotra Jesosy fa matoa izany tanteraka dia mbola ianao no tao ambadika izany. Ianao no ankalazaina, ianao no deraina, ianao no asanatra ilay mpanjaka amin'ny mpanjaka sy tompony tompo. Aleloia. Ataontsika rehetra araka hideran'Andriamanitra anatin'ny vavaka amin'izao fotoana izao. Sarato mihitsy ny tananao dia teny eny Tompo, masina indrindra ianao. Tsy misy ny tahaka anao Andriamanitra. Tena tsara loatra amin'ny fiainako satria ianao no mialoha Andriamanitra. Tsy mahatsiaro tena hokamboty satria ianao nefa mihazona Andriamanitra. Ny fifalian'ny foko dia ianao Kristy ary tsy misy ankoatranao. Ianao rery mandrakizay. Efa anao Jesosy hatramin'izay fa mafisika eto androany fa mbola ho anao foana ny fiainako. Amin'ny anaranao Jesosy. Alléluia. Amen. Amen. Amaky ny boky salamontsika fafito amby 57 dia ny voalohany sy ny faharoa ny vakintsika. Salamo fafito amby 50 ny andiny voalohany sy ny faharoa izay vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: mamindrafo amiko Andriamanitra, mamindrafo amiko. Fa ianao ny alofan'ny fanahiko, eny ao amin'ny aliko ny elatrao ny alofako, mandra-pahalasa ny loza. Hitarena amin'Andriamanitra avy indrindra aho dia amin'Andriamanitra izay mahatanteraka ho ahy. Amen. Jesosy eo, ny fitarainanay, ny fiderana ataonay Andriamanitra, ny fiankofanay dia ataonay eo anatrehanao mandrakariva. Fa ny masina tario indray izay mba amaly ny ao am-pon'Andriamanitra miafina ny eny am-bavanay miariary Andriamanitra, mba ahaizanay mandeha sy mihetsika araka ny sitraky ny fonao Jesosy. Tsy ho tarihan'ny olona, na tarihan'ny sainay, na tarihan'ny fahazarana, na tarihan'ny fahalalana, na tarihan'ny fitadidiana, na tarihan'ny fahaiza-manao, fa koa tarihan'ny fanainao masina izay tsiraray avy Andriamanitra. Satria tsy afaka no tonga eo amin'ilay teboka tianao ionana aminay tsiraray avy izahay raha tsy ny fanahinao no mitarika anay Andriamanitra. Tario izay Jesosy androany. Ataontsika vavaka izany, tena mihitsy Jesosy eo tario amin'ny alalan'ny fanahinao ahafahako tena miona aminao marina,
afahako mifandray aminao, afahako mikambana aminao. Tario a Jesosy, tario a Jesosy, tario a Jesosy androany, tario a Jesosy. Alleluia. Sandrato ny milanitra ny tananao dia andao tsika ametraka ny toerany, metraka ny Jesosy eo amin'ny toerany fotsika. Misaotra Jesosy fantatra efa amin'ny fotoana rehetra izay etsonay ny anaranao dia eto ianao. Androany izay te hanamasina ny anaranao indray, androany izay eo eto an-tongotrao, androany izay Jesosy tianao hanome voninahitra anao, iankohako eo anatrehanao satria mendrika an'izany ianao. Raiso ny fideran'ny olonao Jesosy, raiso ny fiankofanay, raiso ny fonay izay maneho fanajana anao le mendrika. Alleluia. Ny fiandohanay sy ny fiafaranay Jesosy dia ao aminao. Sandrada Tompo. Ny fosy fanay tena rehetra tsy misy fetra, naiza alea ninona atao fuiku anao hiterananao tupuao
ny fahatsarana isafidy hamily ny masoko tsy ho amin'izao tontolo izao sy tsy hametraka ny foko ny zavatra mandala fa ihany koa amin'ilay mandrakizay ilay tia mandrakizay. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux
Batenao zanaka odoko satria izay tariany fananao amin'ny zanaka. Raha misy etaetanay androany Jesosy eo, dia tsy misy afa-tsy ny famandianao, tsy misy afa-tsy ny famenoanao. Fenoy amin'ny fanahinao zay. Aoka andeha araka ny fanahinao zay mba tsy hatanteraka, mba tsy andeha araka ny filanana. Mangeta etsy Jesosy, maniry ny anakaikinao. Ary tsy tianao zay ampalahelo anao. Tsy ho tia ody intsony, fa ho tafasaraka ny zavatra hitany. Mba ho voatokana ho amin'ny fanjakanao eo anatrehany ray. Mba tsy ho raraka fotsiny ny raha izay nalatsakao. Fa misy vidiny amin'ny fitoroanay. Halleluja. Maniry anakaiky anao, tsy teanao zay mampalahelo anao. Tsy tia otintsony aho, tafasaraka voatokana ho an'ny fanjakana noho ny famindrampon'i Jesosy Kristy, noho ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana aminao fanahy masinao velofelo iaho, toy ny fofonako ilaiko ny fisinao. Deus sakaizanawa akaki
mafy ny tiako ao an Jesosy. Dia mahazo toerana tompoko a azafady. Tonga amin'ny fotoantsika hamerenana voninahitra ny amin'i Jesosy ny amin'izay nataony teo amintsika tsirairay avy mandroso tompoko. Fiadanana ho an'ny nisy nandeha teny amin'ny rokady iny zany zay rokadiny Andotapenaka dia amin'izay malala an'ilay toerana moa zany raha azavaina tsotsotra ilay toerana misy an'ilay hoe mitsofoka makomskora dia ny anankiray eo alolohany eo misy hoe Artex ny tsy haiko ambasady italiana raha tsy diso dia ny lalana omby fiara telo raha ohatra hoe zay zany afaka mandeha omby lalana raha ohatra hoe mandeha dia zay afa-ty amin'ilay lalana le à droite le itsofohana dia nisy fiara hitako mihitsiny nandeha dia nanao ny rehetrarehetra nandeha clignotant dia nijanona teo voany satria ivilo akaty aminay ao amin'le le Artec dia ny allure nefa ny malalaka ny lalana eo amin'ny 70 eo kilomètre/heure zany dia le fiara tao aorinany hitako tsara mihitsy hoe io fa nandeha mafy be tsy haiko hoe tsy nahita sananinona fa tonga dia tsy tafajanona ohatra ny tsakoana fafy zay tsy haiko hoe tsisy frein sananinona zay ny hitako teo dia za zany maheno hoe coup de frein mafy be dia soit midono sa tsy midono na makany amin'le droite satria le tobile ray efa nakeo ampovoany efa nijanona tanteraka hoe ivily aty aminay zany fa efa eo amin'le mifanena le presque parallèle zany sisy le tobile mijanona tonga dia nivoaka anakaty amina le sprinter dia tsy haiko fa tsisy na rayurana tsisy ohatra ny tafala kely tsy haiko zay tsy hitako fa nijery rétroviseur nahita hoe iny fo afaka dia gaga be hoe ahoana zany dia na zay raha tsisy ny hoe nioraka tsisy hoe naninona fa tonga dia tsy nahitsika fotsiny hoe vily tany dia nijery rétroviseur fa io dia zay nisy dia avy eo rehefa any an-trano mieritreritra hoe eo amin'ny misakafo dia hoe tsy haiko mety hoe naterina vatana any hôpitaly hoe sa hoe efa ny amin'ny ohatroatra zany dia zay narovana zany zay fa tsy hoe inona na inona narovana Andriamanitra. Sitraka tompoko. Ndao tiaka mafy an Jesosy ny amin'ny fiarovana. Roso rahalahy. Fijona vavolombelona farany androany. Alléluia. Misy ten'Andriamanitra milaza manao hoe fa zao olona noforono koa izao izy no anambara fidirana ho dia voninahitra an'Andriamanitra rery ihany mbola ahafahako mijoro vavolombelona manoloana anareo androany satria tena te-hiteny loatra hoe tsara Jesosy ary fieviny dia tsara foana misy teny zay hoe fa zao izy manana hevitra hiverina anareo dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza mba hananareo fanantenana ny amin'ny farany dia tao anatin'izay hoe efa taon'izay dia tena marina daholo ny tenin'Andriamanitra zay voaray dia holazaiko aminao le fijorona vavolombelona efa taona lasa zay aza matahotra ianao fa tsy le efa taona no tantaraiky daholo efa taona lasa zay dia narary ny dadako dia rehefa narary izy dia za foana moa no entiny ndao zaho izy tiako fantatra hoe inona le mahazo anahy fa ndao tsika hiaraka ho any amin'ny professeur dia tany Tamatavy moa le professeur dia fa maninona ro zany entiny dada nefa za tsy mahazaka nazy mihitsy ohatra zany ohatra hoe za ohatra hoe mitondra anazy Zoma eto dia laka misy dia efa manamboatra amin'ny foko satria tsy te hitomany eo amin'ny masiny tsy te satria vao mahita anazy dia tsy zakako le izy zany dia fa maninona ro zany entiny dada manaraka anazy foana dia netiny zany dia tany amin'le professeur amin'izay le professeur hoe SLA ozy izy mahazo anao dia tsisy fanafany le aretina mahazo anao fa afaka ozy izy le izy retardena zany hoe ahena zany ny fiam-potoana raha tokony hoe 2 taona dia lasa 5 taona na ohatran'izany dia avy eo izy hoe inona zany ny ataon'ny dada ho azao dia niresaka moa zay sisy dia ozy izy hoe tiako fantatra fotsiny le izy izy fa za tsy évacuena tsy ho any amin'ny dokotera tsy hinana fanafody fa alao Jesosy ozy izy ny asa fa izy mahay manao ny zavatra rehetrarehetra
dia tomany moa amin'izay satria ozy hoe ho faty zany dada dia tena tsy ho zakako mihitsy dia tena nitomany tena hoe 4 andro nitomany dia avy eo amin'izay nandeha amin'izay zany hoe ndao amin'izay zany hoe hivavaka tsika fa tsika tsy maintsy mandresy miaraka amin'i Jesosy alleloia dia mivavaka izay fa tamin'ny mivavaka tamin'izany dia tena hoe fanasitranana vao tonga eto ianao dia fanasitranana dia noho nahay fampianarana amin'izay dia navilin'i Jesosy izy lasa nahazo importance be tao aminay zany le hoe fanasitranana fa navilin'i Jesosy le izy hoe Jesosy no ilaina fa tsy le fanasitranana dia nanomboka tamin'izay dia ohatran'ny niovany taty anaty hoe rehefa mivavaka dia rehefa misy anina fanasitranana ve hoe sitrana no anaran'i Jesosy dia raisina le izy fa Jesosy manapaka hoe hositranina ianao sa tsy hositranina alleloia satria izy manana hevitra iveranao dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza dia izy nataony hoe ady mafimafy tamin'izay satria isaky mivoaka ny trano zay dia misy miandry eo an-tokotany hoe ndao nareo entina makary le makary zany le tsy teneniko eto fa le makary tsy atao amin'i Jesosy zany fa dia izy dia mitomany izy hoe zaho izy tsy hoentina any fa raha hoentinareo any ka ohatra hoe sitrana dia nofoko izy ny sitrana fa mifanahako makaiza dia tena hoe tao anatin'izay zay tena hoe mivavaka dia tena hoe saoran'Andriamanitra dia ho avy amin'izay amin'le fijoroana vavolombelona tamin'ny 15 juillet teo alatsinainy io andro io dia tena hoe fitarihan'Andriamanitra zany amin'io tokony hoe andeha maraina be nefany tsy nataon'ny fanamasina tafafo fa tafafo tara dia za zany nio manaingana be toy izy hoe andeha dia rehefa andeha moa za dia miteny anazy hoe dada andeha ho za dia ozy izy hoe dia tsy niteny izy fa mivandravandra ohatr'izao fotsiny dia averiko fa manany any izy hoe dada andeha za satria izy tsy ny rehefa tokan'izany dia mimpimasy kely endany fa tsy niteny izy tamin'izay dia miverina ny azakazaka dia apetrao izy loha dia napetrako jereko molony efa fotsifotsy be masony tena efa fotsifotsy be le raha zany efa tsy mikorina tsony natao teto amin'ny fony tanana izy tena midobodoboka be amin'ny fony tsisy nidoboka tsony ny hoany efa nanomboka mangana dia tonga dia mifanamasina mibitrika anay hoe atsofo paster Rodolphe ozy izy mifanamasina dia niantso amin'ny paster Rodolphe dia rehefa niantso dia tsy tadidiko tsony moa teneniko fa ozy natao paster Rodolphe hoe andaotsika hivavaka ao anazy ozy izy dia nataoko haut-parleur le telefona dia nataoko teo amin'ny sofiny efa maty izy efa tsisy miheno zany zay efa tsisy ninina tsony dia natao teo le telefona dia niara mivavaka teo voatapotra ny amainina tonga dia miverina nidoboka amin'ny fony dia miverina nisy menamena ny molotra dia miverina menamena ny maso dia nanomboka ny aina dia tonga ohatran'ireny normal ireny fifaliana tao an-trano tsinjatsinjaka eraka ny trano dia avy eo amin'izay verina ny antso paster Rodolphe hoe ozy izy hoe niteny anah ozy izy Jesosy hoe tena efa mihaino vavaka anay izy zany i Jesosy fa tsy maintsy ho alain'i Jesosy izy dia vao naheno an'izay teny izay dia ohatrany hoe tonga dia apaiser be ny taty anaty satria inona moa no endrasantsika tsisy zavatra sarobidy mihoatra an'izany hoe tena hoe manana antoka ianao hoe efa any izy manana antoka hoe tena miteny mihitsy Jesosy hoe efa any izy dia voninahitra ao an'Andriamanitra rery any fa nandresy izay tao amin'i Jesosy dia saorana lehibe Jesosy eto am-pamaranana dia izay vao tena hoe miprendre sens amiko daholo ny tenin'Andriamanitra rehefa mihaino an'ilay izy dia indramiko kely le tenin'ny paster Rodolphe foana moa matetika hoe Jesosy Kristy aitsy ohatr'izay le izy Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao alleloia Alléluia. 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 Ndao aloha tiaka mafy an'i Jesosy. Ndao tsika hitsangana dia Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Alléluia. Tsara Jesosy. Manana planina tsara ho anao izy. Alléluia. Tsy haiko inona ny zavatra mety ilainao fa le fijoroana vavolombelona teo vitan'i Jesosy miaro anao. Dia vitan'i Jesosy koa mitondra anao any amin'ny fiadanana mandrakizay. Vitan'i Jesosy manodina ny vision anao mba hifantoka aminy.
mety hoe hatramin'izay nitady fanasitranana fa misy vanim-potoana averin'i Jesosy amin'izay hoe zany ilainareo fa tsy fanasitranana. Halleloja. Narovantsika nomeny famindrapontsika mba hitodika aminy mandrakizay. Dia androany asandrato ny tananao dia ndaontsika hisaotran'i Jesosy ny amin'ny planina tsara, ny amin'ny fiarovana. Ianao androany io zao tsy fantatrao fa nisy zavatra tokony tranga be da be fa nisy fiarovan'Andriamanitra teny dia tsy fantatrao akory hoe inona le izy fa io ianao io joro eto androany. Asandrato ny tananao dia hisaora izy ny amin'ny fiarovany, ny amin'ny famindrampony, ny amin'ny fitantanany anao, ny amin'ny fahavelomanao androany. Dia hisaory koa izy ny amin'ny planina tsara izay ananany eo amin'ny fiainanao dia fihevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba nome atsika fanantenana ny amin'ny farany. Isaory izy fa mitarika atsika amin'ny lala marina mandrakizay izy. Isaory izy fa izy ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Isaory izy fa izy no ilaintsika ary manaiky izy ny andehanantsika ao aminy sy hiainantsika mifanaraka amin'ny sitrapony. Ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, ndreto izay manome voninahitra anao. Misaotra Jesosy ny amin'ny fiarovanao, misaotra ny amin'ny famindramponao, misaotra Jesosy fa tsy voatery ho takatry ny saiko, tsy voatery ho takatry ny sainay tsirairay avy ny fiarovanao eto amin'ny fiainanay, fa ny azonay antoka dia izao fiarovanao no matoy izao anay, famindramponao no matoy izao anay, ary misaotra ny amin'ny hitarianao anay amin'ny lala marina isanandro mampitodika ny fifantohanay ianao ho any aminao fa tsy ho any amin'ny zavatra afaka ataonao. Misaotra Jesosy ny amin'ny vavolombelona izay nataonao teo amin'ny fiaina amin'ny mpiara-manompo tsirairay avy. Misaotra fa zany dia proof fa ianao ilay izy hatrizay ka ho mandrakizay. Ianao ilay manana planina tsara hieverana anay tsirairay avy. Jesosy averina ho any aminao dera laza voninahitra mandrakizay. Misandrata ray amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra fa ianao no fiainana, misaotra fa ianao no tompon'ny fahavelomana ary ianao no mandrakizay anay tsirairay avy. Ray amin'ny anaran'i Jesosy omem-boninahitra mandrakizay ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Nandaontsika hitehaka mafy andraisantsika amin'ny fanompon'Andriamanitra. Mazaho toerana tompoko hivavakitsika. Jesosy misaotra betsaka anao indray izay ny amin'izao fotoana izao, afaka mbola manantona anao. Misaotra betsaka Jesosy satria arakaraky ny androsoan'ny vanim-potoana dia ny zavatra rehetra miteny aminay hoe tena atombotra ny fotoana. Atombotra Jesosy ny fotoana hiavianao ary atombotra ilay fotoana ny fampakarana fa ny tsirairay avy Jesosy vonina. Vavaka izay Jesosy mangataka aminao, ampio isanandro izay fanahy masina mba hijery, hitakatra ny endrikay ao amin'ny teninao ary hampanitsy ny fiainanay arak'izay voasokatrao mba tsy ho taraiky fa tena hoe iray aminao. Misaotra betsaka Jesosy. Amen. Tena efa tombotra ny fotoana. Zavatra anankiroa nefa no asen'Andriamanitra tandremantsika. Andriamanitra tsy mitady zavatra sarotra fa roa ihany ny didy aseny tandremantsika dia didim-pitiavana. Ny tia azy amin'ny fo rehetra, amin'ny saina rehetra, amin'ny fanahy rehetra ary ny tiavantsika ny namantsika tahaka ny tenantsika. Amen. Hoy Jesosy ao amin'ny Jaona 7:24-30 ka hatramin'ny 5:30 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Didy vaovao no omeko anareo dia mba hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny tiavako anareo mba hifankatiavanareo kosa. Izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Amen. Nandidy atsika ny aina amin'ny fitiavana marin'Andriamanitra. Noho izany aoka isika tsy ho tia amin'ny lela fotsiny na amin'ny tsy ho tia amin'ny lela fotsiny fa ho tia amin'ny asa sy amin'ny marina. Amen. Teontsika zao ny raha hoe je veux t'adorer, ma raison de vivre c'est de t'adorer. Marina amintsika ve zany sa ira fotsiny? Satria le adorer io Andriamanitra hozy izy ny tenin'Andriamanitra mitady mpivavaka marina, mpiankohaka marina, vrai adorateur. Le vrai adorateur tsy hoe mitia amin'izay hitiavany azy fa nitiavana an'Andriamanitra amin'ny fo rehetra, amin'ny saina rehetra, amin'ny fanahy rehetra ary ny hitiavanao ny namanao dia farafaratsiny tahaka ny hitiavanao ny tenanao. Tia ny namana tahaka ny hitiavana ny tena.
fakafakeliny fa ozy izy ny tenin'andriamanitra hoe aokanareo hifankaty tahaka ny tiavako anareo ahoana ary le endrika fitiavana ny tiavan'i Jesosy atsika raisitsika ny ao amin'ny Korintianina voalohany 7:24 ka hatramin'ny 5 tapany A manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy fakiko amin'ny teny gasy le izy dia avy eo fakiko amin'ny teny frantsay. Ny fitiavana ozy izy mahari-po sady mora fanahy. Ny fitiavana tsy mialina, tsy mirehare, tsy mieboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otro-po, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa miaraka mifaly amin'ny fahamarinana kosa, mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana tsy ho levina mandrakizay. Amen. Zay le fitiavana ny tiavan'i Jesosy atsika. Zay fitiavan'izay. Amin'ny teny gasy le izy dia izy hoe fitiavana, ohatrany hoe amour. Fa raisitsika nge amin'ny teny frantsay le izy dia ozy izy ny voasoratra ka misy version Louis II azafady. Ozy izy hoe la charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit pas, point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Amen. Fa maninona ny tenin'Andriamanitra tsy miteny hoe l'amour fa ozy izy hoe la charité. Dia nanontany an'i Jesosy hoe fa maninona la charité fa maninona tsy hoe l'amour fa maninona tsy ohatrany hoe fitiavana amin'ny teny gasy satria raha l'amour dia l'amour izay tianao hitiavana azy amin'ilay façon anao. Fa la charité, ny définition any hoe charité dia zao. Charité dia fitiavana tahaka n'ilay nitiavan'i Jesosy atsika, zany hoe l'amour parfait du Christ, inconditionnel et éternel. Amen. Zay ny tiavan'Andriamanitra ny tiavantsika ny hafa tahaka ny tiavany atsika. Raha ataontsika raiky-po dia hoe charité égale amour plus sacrifice. Manahoana ny fomba hitiavanao an'Andriamanitra? Tianao amin'ilay hoe tiako izy satria mila zavatra aminy ave. Ahoana ny fitiavanao ny hafa? Tiako ianao satria misy ilaiko aminao na satria ianao tiana. Zay tsontsika. Farafahakeliny tahaka tahaka ny tiantsika hitiavantsika ny tenantsika, ny tokony hitiavantsika ny hafa fa nitakian'i Jesosy dia tahaka ny tiavany atsika. Mbola tia ve tsika satria te hi-manipuler olona, te hi-dominer, te hi-contrôler, te hi-intimider. Fa raha mbola zay dia mbola tsy fitiavana. Fa andaontsika ity amin'ilay takian'i Jesosy dia ity amin'ilay hoe charité, amour plus sacrifice. Mahafoy kokoa ny antena mba hahasoa ny hafa. Tsisy fitiavana lehibe noho izao ozy izy Andriamanitra dia mahafoy ny tenany hamonjy ny sakaizana. Andaontsika hitsangana hivavaka. Ozy izy ny voasoratra ao amin'ny Petera voalohany 4:7-9. Fa atombotra amin'ny faran'ny zavatra rehetra, koa endre ka mahonona tena ho amin'ny fivavahana, ary mihoatra noho ny zavatra rehetra mifankatiava tsara, fa ny fitiavana manarona fahotana maro. Amen. Andaontsika hivavaka. Ho eto amin'ny Jesosy ny fonao. Jesosy ampianaro ahy ianao miteny hoe izay manantona anao tsy ho lavinao, ary ianao vonona ny ampianatra anay. Ampianaro ahy tena hoe ity ny hafa tahaka ny tiavanao. Asandrato ny vavakao.
kay masina tsara indrindra kanay aminaran Jesosy mila miomana isan'andro dray Jesosy. Ianao Jesosy maniry anay tsy hijanona eo amin'le niveau moyen Jesosy, fa tianao zay ahatratry ny fenitry ny fahatanterahana. Lay fenitry ny fahatanterahana nefa Jesosy dia le hoe ianao mangataka mihoatra avy aminay. Dia tsy le hoe amin'ny fomba hitiavanay, amin'ny façon anay izay tianay omena, izay tianay atao, fa amin'ilay façon anao Jesosy. Lay fitiavana miampy sakrifisy Jesosy, na ny fitiavanay anao zany, na ny fitiavanay ny namanay zany. Jesosy mampianara anay fa tsy hainay zany. Vonona zay Jesosy ny o, vonona zay anao zay tianao rehetra. Misaotra betsaka Jesosy. Amen. Tehakantsika handray ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Ndaontsika hitsoka ny mpanjaka sy tompony tompo. Le tompony fiainana, tompony zao rehetra zao le mendrika eo amin'ny fiankofantsika. Aza atao fahazarana fa tena tovy ao anatin'ny fonao manontolo fa ny tananao mitsangana. Tena tian'Andriamanitra mahita ny tanantsika mitsangana ny tontolo eny. Profim-panehoana ny tanana mitsangana fa misy fahababoana mitranga eo amin'ny toerana anankiray. Rehefa misy tafika anankiroa fanafika ka babony anankiray hoe resy dia manangan-tanana. Dika zay tsy azo tifirina, tsy azo atao nininina samboropotsiny. Dia zay olona rehetra babony Jesosy tonga eto androany hariva hoe tena samboropotsiny eo amin'ilay toerana misy azy ary vonona no eny ampelantanany fa izy no hitaridalana azy ahovainy amin'ny lanitra ny tanao dia aseho efa resiny ianao. Ty Jesosy ny foko ny fiainako momba manontolo androany hariva. Atolotro anao, resy ny fitiavanao ary manaiky ho mpanompo ny fitiavanao mandrakizay. Dia oka ny teninao hitoetra betsaka amin'ny fahavokarana ao anatin'ny foko, ananako fahatsapana fa raha misy ny ilaiko dia ianao ny ilaiko. Ianao ny faniriany foko, ianao no etaetako ambony indrindra, ianao no antony ty fivoriany ty, ary ianao no antony atongavana eto amin'ity takarivo ty. Amin'ity takarivo ty Jesosy manambarany sitraponao aminay indray. Aoka zava bebe kokoa aminay ny hevitra zany atao hoe mifoara-panahy zany androany. Dia mpafantaro anay ny lalanay nandehananay misitraponao ka tsy anaovanay zavatra mety hampalahelo no anafotoana anao satria efa nitianay ianao ary efa vonona ny amin'indra fo aminay. Halleluja. Ianao no ilay, ianao no iriny foko, ianao no ilay, tariwa hitanao, ianao no ilay, ianao no ilay, ianao no iriko Tariwa
tariuzai aitana tariuzai aitana tario zay jesosy androanerivo tario indray zay eo amin'ny teny fahamarinana tario zay tsy opefy nanambara teny mety tsy avy aminao kanefa avy ao amin'ny teninao fa aoka ny teninao no fahamarinana itaridalina anay mba hanazava ny dianay sy ny lalanay ahitanay ny tena fahamarinana avy aminao mitenena Jehovah miaino ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ndao tsy kity tanana mafy be ho an'ny tompo a miangavy anao azo toerana raha bao ny eo akaikinao hoe faly be indray a mahitanao androany hariva hoe a mino androany hoe a tenena izy mino androany a fa hitanao amin'ny alalan'ny teny indray Andriamanitra ateo avy amen mo e ndao ity tanana mafy an'Andriamanitra amen alleluia. Hitantsika tamin'ny vavolombelona teo hoe ny zavatra mamaika an'i Jesosy dia niona antsika aminy ambony lavitra no ny fanasitranana izay tadiavintsika ny fanirian'Andriamanitra ahitantsika eo amin'ny toeran'ny olona tena miaina mangetaeta ny teny fahamarinany amen. Fantatrareo fa ny marina ihany no manafaka antsika tsy mandevo noho izany misy zavatra be dehibe amin'izao andro faran'izao a ilana fahendrena be dehibe nyfanontaniana napetrakareo a tao anatin'ny seminaire natao nandritra ny ty volanyity momba ny fifohazam-panahy dia misy eo amin'ny question anakifolo eo na 10 nametraka hoe inona marina moa ilay zavatra tena takian'Andriamanitra mahafeno ny fepetrany zany atao hoe fifohazam-panahy zany dia ty takarivity a izara ao anatin'ny fotoana fohy ary inoko fanampy antsika Andriamanitra misy famerenana kely ho ataoko sasatsasany fa ilaiko ho vato fantsika tsara ao anatin'ny fa mety lesona andendre mandeha izy ity a fa tsy hiverina indrotsony après amin'ny androany ataovy amen fa androsika hijery zavatra hafa amin'izay fa ilaina fotsiny ny teny averina ahasoa ampijoro antsika tsara ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra sady zany matsangana ny tanan'izay mangetaeta ny teny momba ny fifohazana ary androany hariva aza edina ny taninareo a dia hafa mafy be ho an'i Jesosy Kristy a ilay tompo-pandrena ny tenin'Andriamanitra sady teny velona Matthieu 5:7 ny fiangonana sy ny fifohazana zay no afatra androany fiangonana sy ny fifohazam-panahy ao amin'ny Matthieu 5:7 rehefa niresaka tamin'i Jesosy Petera dia nahita ny valiny marina izy hoe ary nareo kosa mba ary za kosa mba lazainareo hoe izy dia ozy izy Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona dia ozy izy Jesosy sambatra ianao ry Petera fa tsy ianao nofamanitra ny olombelona nofamandranina nambaranao an'izany zavatra izany fa ny fanan'Andriamanitra dia midiny fa 8 amin'izay ny tsindriny ary za milaza aminao ianao ny Petera vato ary ambony'ity vato lampy ity no ahoriko ny fiangonako iza manorina amin'ny fiangonana Jesosy dia ozy izy ary mivavady ny fiaina tsy hita tsy aresy azy mafantatrareo fa ny fanorenana atonga ny fiangonana tsy horava dia ao amin'i Jesosy Kristy tsy amin'ny fahaiza manao ny Jesosy fa ao amin'ilay zanak'Andriamanitra sady Andriamanitra atao hoe Jesosy ary teto no nahitako fa tamin'i Jesosy ny resaka voalohany momba ny fiangonana dia nilaza ny fiangonana ho toy ny fanorenan'ny trano izy zay izy Jesosy ny fotom-panorenana ampaharitra an'izay fananganana ny fiangonana izay izy Jesosy ny tompon'ny fanorenana ary Jesosy ihany koa nilaza teto no avy ny fiangonana tamin'ny Petera tsy hoe fiangonana pekohaka aloha na fiangonana mpanelanelana mivavaka na fiangonana mpihira sy mpidera tsy zay ny nanambarany Jesosy sy ny prezentiavany ny fiangonana nanehoany ny fiangonana voalohany tamin'ny Petera fa ozy izy tonga dia fiangonana ao anaty ady manohatra hery ny fiainatsita
tonga dia fiangonana ao anaty ady manohitra ny herin'ny fiainatsita. Ndika fa ny fiangonan'i Jesosy Kristy dia fiangonana miatrika fanoherana eto amin'izao tontolo izao ara-panahy mandra-piaviny. Ary mila fantatsika izany fa ianao rehefa miaraka amin'i Jesosy tsy hoe mandehandeha foana ny fiainanao fa ianao ilay fiangonana misy fanoherana. Mila fantatry ny fiangonana tsara fa ny fototry ny fiangonana dia Jesosy Kristy ilay vato lampy izy rery. Raha tianao mafiorina ny fijoroanao miaraka amin'ny Jesosy dia ataovy maro toerana ao amin'i Jesosy ilay fanorenana ao anatin'ny fonao manontolo hitondranao ny mombanao rehetra eto amin'ity tany fandalovana ity. Zao nefa no ilayntsika antoka mpijoro tsara antsika ao anaty ady. Ny ady tsy hoe ahatonganao andresy fahavalo fa ny fahavalo atao hoe devoly dia efa ndresen'i Jesosy teo amin'ny toeranao tamin'ny namonjeny ianao. Zany hoe fahavalo efa resy ny fahavalo hatrehanao. Fa amin'ny alalan'ny finoantsika an'i Jesosy dia efa nataon'Andriamanitra tsika manoatra noho ny mpandresy araka ny Romanina 7:7. Manoatra noho ny mpandresy sika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Ary atsika ny antoka ho amin'ny fandresena dia efa vita mialohan'ny fotoana isehoan'ny fanoherana rehetra satria misy zavatra trenao eto ambonin'ny tany fa mila fantatrao fa ao amin'i Jesosy Kristy dia efa nataon'Andriamanitra ho manoatra noho ny mpandresy sika. Rehefa ny Jesosy Kristy sika dia voalaza ny tenin'Andriamanitra mazava fa efa naharesireny tao amin'i Jesosy sika. Ndao ny jerentsika ny Jaona 2:4 vetivety. Jaona 2:4 zao ny voasoratra: anaka, ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naharesireny satria lehibe izay ao aminareo noho izay eo amin'izao tontolo izao. Napetraka Andriamanitra mazava tsara ao anatin'io teny io fa ny antoka mahatonga anao andresy dia avy amin'ny fahatakaranao ny fiavianao vaovao fa avy ao amin'Andriamanitra ianao. Avy amin'Andriamanitra sika. Ny fandresena dia miafina ao amin'ny source na loharano ny havitsika vaovao. Tsy ilay nisy antsika teo aloha. Zay mahatonga ny Korintiana 4:5-7. Baiboly dia milaza mazava raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ozy izy ny zavatra taloha ary indro tonga vaovao reo. Midika fa ny fandresenao dia miafina amin'ny alalan'ny fanananao antoka fianao tsy isan'izao tontolo izao sy avy amin'izao tontolo izao fa avy amin'Andriamanitra. Le fahateram-baovao zany dia mametraka anao isan'ny olona iray tsy mitovy amin'izao tontolo izao sy anisan'izao tontolo izao fa efa any Jesosy ary avy ao amin'i Jesosy tsy maretehaka ao an'Andriamanitra. Dia mila azosika antoka zany ty fahamarinana ity ary ataovy ao anatin'ny fonao mandra-pialanao eto ambonin'ny tany. Nampifandraisin'Andriamanitra tamin'io fiavianao vaovao io fandresenao fa tsy nankin'Andriamanitra tamin'ny hamafin'izay zavatra mitranga sy fanoherana misy atrehanao eto amin'ity tany ity. Ny antony dia tsotra, tsy nitany masonao manohatra anao no ahatonga anao anana toe-po hoe raraka sy vitatreo ny aminao fa ny fahatakarana ao anatinao alala fa avy amin'Andriamanitra ianao. Ny position antsika zany dia mametraka antsika eo amin'ny toeran'ny olona manana fahatsapana ao anaty fa ilay fiaviko vaovao dia mametraka ho isan'ny mpandresy manoloana n'izay zavatsarotra rehetra atreko eto ambonin'ny tany na to inona fisehoan'izany. Inona zany ny zavatra takian'Andriamanitra amintsika mba hahatonga antsika hiaina ny fandresentsika? Voalohany, aza manao ny fanao zao tontolo izao. Ny fiavianao avy eo amin'Andriamanitra nefa ianao hiaina ny fanao zao tontolo izao. Zany hoe eny amin'ny terrain andresen'ny fahavalo ianao ny miditra. Nefa Andriamanitra efa nanaisitra anao tsy ho isan'izao tontolo izao fa nataon'Andriamanitra ho isan'ny zanany malala ny taon'i Jesosy. Raha tiantsika zany niaina ny fiainantsika ao anaty fandresena, mila mijoro ianao ara-potoana ao anatin'ny fonao. Fa ianao tsy nantsona
hitovy amin'izao tontolo izao sy anao ny fanaony fanatsoana anao ny sitrapon'Andriamanitra sy ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra miatrika an'izao tontolo izao. Tsangany tsara ny tanan'izay mandray notsindriny fa ilay ao anatinao dia lehibe no izay misy eo amin'izao tontolo izao, ary io no mandiso olona be dia be ao anatina karazana fampianarana aely amin'izao andro faran'izao. Ary mila hitandremantsika ilay izy satria ny tena marina tsy ianao matanjatsaina mitanjoka ao anatin'ny teny izay toriko fa ianao matanjam-pinoana ao anaty fahamarina sy fijoroana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fona matanjaka no ilaina fa tsy saina matanjaka, tsy moralina le izy. Zay no mahatonga an'ilay teny tsy hovaina mampitsambikimbikina anao sy hafaly anao vetivety, fa omena le fototry ny teny ampiorona anao ao amin'ny tontolo paharetana ao anaty fanompona, andresenao foana ro sakana rehetra sy ro zavatra rehetra tiany fahavalo atao andavonanao eto amin'ity tany fandalovany ity. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra nitsindrin'ny teny anakenareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naharisy reny satria tsy noho ianareo fa lehibe izay ao aminareo noho izay misy eo amin'izao tontolo izao. Tandremo ilay ao anatinao ny lehibe fa tsy ianao, le ao anatinao ny lehibe fa tsy ianao. Fa misy fampianarana amin'ny teny ianao tsy kely lehibe ianao, fandokafana evangelika zany fa tsy fahamarinana biblika. Mahery ianao lehibe, ianao Goliata. Davida anao ampiasaina fa tsy Goliata. Tsangany an-tana zay mianao. Lay ao anatinao ny lehibe fa tsy ianao. Noho izany inona no tokony ho ataonao mba hahafahanao mifankahita amin'ilay fandresena amin'ny alalan'ny fisiny le lehibe ao anatinao izay antoka hampandresy anao miatrika ady. Inona no tokony ataonao? Zavatra tokony ataonao dia zao: mila anao mifankahita amin'ilay tena fahalebiazany mba ahafahanao mitsahatra miatrika ny zava-misy rehetra manohatra ny fandrosoanao eto amin'ity zao tontolo izao fandalovany ity. Zany mahatonga antsika mila miaino tsara n'Andriamanitra ao amin'ny teny mba tsy ho diso fihevitra sy fampianarana ka ilaza fa isika indray ny lehibe sy mahavita azy. Kanefa ny tenin'Andriamanitra dia manome antsika andreto antoka ireto. Majereo ny Hebreo 12:2 vetivety. Hebreo 12:2. Ozy izy mijery an' Jesosy tompony finoantsika. Iza ny tompony finoanao? Jesosy. Dia iza ny mpanefa an'ilay inoana? Jesosy. Tompo sy mpanefa azy izay naharitra ny azo fijaliana ka tsy nitandro henatra mba azahoany ny fifaliana napetraka teo anoloany ka dia efa nipetraka eo amin'ny ankavanana ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Mibanjina an' Jesosy. Teneniny eo akaikinao miantoka ho amin'ny fandresenao eto ambonin'ny tany hoe dia mibanjina an' Jesosy tsara ianao. Amen. Filipianina 1:9. Inona ny teny ao? Ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao. Ary matoky indrindra ozy izy Paoly fa izay nanomboka asa tsara teo aminareo, tao anatinareo, izay nanomboka asa tsara taiza ozy izy tao anatinareo, dia izy no ahatanteraka izany mandra-piavy ny andron' Jesosy Kristy. Izy no ahatanteraka an'ilay izy. Izy no ahatanteraka an'ilay izy. Tsy ianao zany ilay izy. Hatreto aloha mbola tsy mahita hoe misy idiran'ny fahalebiazako ilay izy. Ohatran'izy ny tompon'ilay finoana, izy no nefa n'ilay finoana, dia izy no mahatoky indrindra. Fa rehefa nanomboka asa tsara tao anatsika izy dia izy no ahatanteraka an'ilay izy hatramin'ny farany. Ary ny anankiray tena hitako aza sady nahavariana dia ny Filipianina 2:7. Zao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Andriamanitra ny miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapony. Iza ny miasa ao anatintsika? Andriamanitra. Na ny fikasana na ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapony. Isaky ny misongadina ao an-tsainao hoe ianao ny lehibe afaka hanao ny zavatra rehetra dia manomboka anenjika sy anakatra ampinoany ianao hijery hoe amin'ny fomba hoana ny zavatra ataon'Andriamanitra
atateraka zay zavatra ilanao azy. Fa raha vao manaiky fotsiny ianao hoe izy ranga no hiasa dia izy koa no anatanteraka dia tsoranao ao anaty fanekena ny fonao hifankahita amin'ilay fahalebiazany miasa ao anatinao, tena milaza marina aminao aho fa isy fitsarana tafatoetra ao am-ponao satria ianao mahalala fa tsy avy aminao ilay izy fa avy aminy. Amin'izay fotoan'izay tsotra kely ny fanomezanao voninahitra n'Andriamanitra, tsisy na inona na inona hiteraka fialonana ao anatinao. Raha misy olona anankiray mety ampiasain'Andriamanitra mihoatra noho ianao, na me nanaovan'Andriamanitra zavatra goavana sy mahatalanjona mihoatra noho izay zavatra hitanao teo am-panomponan'Andriamanitra hatramin'izay, satria fantatrao fa ny sekreanao dia tsy mamelana inona na inona amin'izay zavatra rehetra isehony ho avy aminao fa ho avy aminy, satria mifankahita amin'ny fomba tsotra fotsiny ianao amin'ilay fahalebiazany ao anatinao sy mifankelezan'izay fanoherana heveriny devoly fa zavatra goavana mitady ampanika anao eto ambonin'ny tany, nefa trehanao ohatrany tsy ho vitsy zany. Ny antony tsisy mahery no Andriamanitra, ary tsisy lehibe no Andriamanitra, ary tsisy mihoatra no Andriamanitra, tsisy voary ny foroniny eo ambonin'ny heriny fa izy la izy atraitr'izay ka ho mandrak'izay. Ndao ity tanana mafy be ho ampanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Mila fantatsika izao fahamarinana izao, izay teny rehetra tsy mampiorina antsika eo amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia tsy avy amin'Andriamanitra. Tandremo, Satana koa mahay baiboly. Raha vao tsy mampitodika amin'Andriamanitra ilay izy, fa mampitodika anao atoky tena. Atoky tena. Tokony any akatso ianao fa tsy eto. Satria eto ny asa miafinao ambadiky ny faiblessenao ny heriny. Ianao matsapa fa tsy vitanao ilay izy. Tsisy olombelona mivavaka dia afaka amerinain'ny olona efa lasy zany. Tsy vitako zany mandrakizay. Aza mijerijery ety kisak'izay misy zavatra mitranga dia zany no eritreretina fa vitan'izany. Andraso fa ny apôstôly Paoly rehefa nilaza zany. Alleluia. Ny olona tokana afaka anao an'izany dia tsy misy ankoatran'ilay tompony aina ary tompony fahefana, Jesosy avy amin'ny Nazareta no anaratra. Ataovy amenina moa e. Fa hitanareo ny antony mahatonga an'ilay zavatra rehetra mitranga tsy noho ny avy amiko ilay izy fa noho ny avy amin'ilay fianakaviana ilay izy. Satria misy Jesosy vao vita mihitsy ilay vavaka, verina ny an'ilay ray aman-drenitsika dia après n'iny tonga dia niteny Jesosy ho alaika izy raha riva fa tiako ho fantatra ny zareo hoe tsy hoe tsy niainy vavaka azy hatramin'izay. Dia mba fantatra ovy efa ny andrasanao io eto ambonin'ny tany anie dia mparaka any amin'i Jesosy, fa nyle ray aman-dreny azony meloha amin'ny fotoana andehanana ny antoka avy eo amin'ny ankonana izay nisy azy fa any amin'i Jesosy izy. Dia nananako fahatsapana tsy hoe ny fidongitsika fanasitranana akory fa nalasa araveriny no faneo mpamantarana fa tsy hoe tsy niaino izy fa niasa arbidiny ny fisilanitra ho amboniny zavatra rehetra angatahanao. Dia mbola maro toeranao ampon'Andriamanitra mandra-piveriny apakatra anao. Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Halleluja, halleluja. Ka ninona teny rehetra tsy mampiorina antsika eo amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia tsy avy amin'Andriamanitra avokoa, satria ny atao hoe fifohazam-panahy dia tsy inona fa ny fahatairan'ny fanahintsika ao anaty tenim-pahamarinana mampiorina antsika ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy mampitoetra antsika eo amin'ny karazam-piainana mifanaraka amin'izany. Izany atao fifohazam-panahy. Rehefa mijery sika vavolombelona mpanompon'Andriamanitra sy apôstôly iraky Jesosy rehetra dia manondro izy ireo ny lanja sy ny asarbidin'ny Kristy ao anatiny, olona iantoka sy fototra velona na ahafahan'izy ireo na efa mifanompony ahitany fahombiazana sy nam'izay zavatra rehetra natrehany teo amin'ny fiainana ka nampandresy azy tao anatin'izany dia nilaza izy ireo ho tsy avy aminy fa avy amin'i Jesosy rehetra. Paoly dia nilaza
ozy izy Paoly amin'ny Galatiana toko faharoa ny andininy faharoapolo ny anaran'i Jesosy. Voombo niaraka amin'ny Kristy teo ny azo fijaliana ary tsy za tsony velona fa Kristy mivelona atao anatiko. Fa zay velomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia velomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra zay efa tiaka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Alleluia. Natsabo Paoly hoe fahasoavana no matoy izao azy, ary natsabo Paoly fa tsy izy fa ny fahaveloman'i Kristy nataon'ny Paoly mifankahita amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra ao anatiny, fa sanatria tamin'ny Paoly nanao ny tenany lehibe ka nampiombona ny fisiny hitovy amin'ilay fahalebiazana izay ao anatiny ka nampandresy azy tao anaty ady izay natrehany. Ny Kolosiana toko voalohany. Alleluia, alleluia. Kolosiana toko voalohany andininy fa 7:20 teo dingantsika amin'ny andininy fa 9:20 zay efa tian'Andriamanitra ho ampahafantarina ny hareny voninahitra ty zava-miafiny ity any amin'ny jentilisa dia Kristy ao anatinareo zay fanantenana amin'ny voninahitra. Andininy fa 9:20 ary niatateraka izany nikelezako aina koa sy keleza iezako fatratra araka ny fiasan'ny herina miasa mahery ato anatiko. Nanome voninahitra Paoly an'Andriamanitra nampisaraka ny fisiny tsy ho amin'ny fahalebiazan'ny hery izay mampiasa azy fa hafa mihitsy ilay hery miasa ao anatiny sy Paoly kely. Noho izany raha misy fampianarana mampitodika ny fahalebiazana ho any aminao izay fantsina, ampivily lalina ny avy amin'ny devoly ampivily lalina ny fifantohan'ny hafa hijerenao fa tsy ahita an'Andriamanitra. Korintiana faharoa toko 4:7 Tompo Andriamanitra mahery anao. Alleluia, alleluia. Tompo Andriamanitra magagy anao ianao. Alleluia, oh alleluia. Korintiana faharoa toko 4:7 fa manana izao rakitra izao volany tany zahay mba ho an'Andriamanitra ny alehibean'ny hery fahatsoavy aminay. Raha mba resy lahatra miaraka amin'ny Paoly nareo asity tanana mafy ho an'ny mpanjaka izy tompony. Amen. Zany no antony fitehirizana antsika ho amin'ny fotoam-pampakarana dia nijoroantsika amin'ny toeam-panamendrika mba izy ahalalany antsika rehefa hiverina izy. Timoty faharoa toko faharoa ny andininy fa 9:20 ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Kanefa ny fanondrenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara sady manana izao tompo-kase izao ny tompo mahalala ny azy. Ary koa aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy. Matio toko 7 haitsika tsy enjery fa fitenitsika mihitsy amin'izao andro ny fifohazam-panahy zao. Alleluia. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompokotopoko nihitry ny fanjakan'ny lanitra fa zay rehetra manao ny sitrapondraiky izay ny an-danitra. Maro nanao amiko amin'izany andro izany hoe tompokotopoko tsy efa naminany tamin'ny anaranao va zahay, ary tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va zahay, ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va zahay, ary dia mbarako marimarina hoe aminy tsy mba fantatra akory ianareo hatrarehetra izay. Miala amiko ianareo mpanao meloka. Ny anamarinana anao tsy amin'ny asa, ny anamarinana aminao tsy amin'ny fanehoam-pamantarana sy fahagagana, ny alalany ianao, fa ny alalany ianao dia amin'ny alalan'ny fijoroanao ara-piombonana aminy, amin'ny fametrahanao ny sorehetra tamin'izay nampiasany ianao tsy ho avy aminao fa avy aminy. Satria matory eto mbola nanome tatitra zao ny zavatra efa vitanay tsy voafeny taty tany zany le izy fa avy aminy. Dia tonga tany izy nanamary teny amin'izay rehefa tsy fantatra Jesosy fa dinidinian'i Jesosy eny lavitra eny fa iza moa reto izany amin'izany efa manomboka amin'ny teny tsorika hiditra ny lanitra satria efa nieritreritra hoe d'office. Fa rehefa mipotry Jesosy dia hoy Jesosy hoe tsy manfisika. Fantatranao ny problème aza mitoky amin'ny fisehoan'Andriamanitra fa ny fotoana hiverenana mitoky ataovy ao anatin'ny fo fa an'Andriamanitra.
ary ny olona zay manana ny tomboka seho dia takian'andriamanitra hiala amin'ny enina hiala amin'ny ratsy ary io nefa nilazaiko foana maria ne renine teto ananao zay fampianaran'izay amin'izao toko faharoa dia ny faefatra maria reniny aranofo fa rehefa nitetateta tsy nahalala ny tokony atao tonga dia tsy fantany tao anatin'ny ray minitra ina le nilazay maria anaka anao vidovakely fa tsisy tsony tampotampoka eo mifaninina kory rasy anao raha vehivavy mbola tsy tonga amin'ny fotoako tonga dia tsy hainy ka andriamanitra tsy andriamanitry ny fihetsem-po ara-pifandraisana fa andriamanitry ny fahamarinana izy rehefa tsy manaiky ianao hipetraka eo amin'ilay position sazy hifankahitany aminao raha maria raha tsy fantany nefa fantsona nahatonga azo nofo teto ambonin'ny tany tao amin'ny fotoana nijoroany maria tsy nitoerany teo amin'ilay toerana tokony mahaizy azy fa nandray andraikitra ho mpibaiko an' Jesosy anao fahagagana ho anaty fahaterena rehefa ho anaty fahaterena aza tonga dia manana réaction aniraka an'Andriamanitra amaolana fa tsy fantany mandana miverina aloha ao anaty fandinitena sy miditra ao anatin'ny sekoly mifankatoavana kely hoe inona ny tsy nakatoavo ka mampikaso ny fandehan'ny toetra raha alleloia fa rehefa misy olona pakatoy eo tonga dia mifankahita ho azy amin'Andriamanitra zany hoe vaolana mitranga ho azy na tsy angatahana azy maria ne tsy nitory tamindreo hoe tena mahavita fakagana be io rehefa tao an-trano hoe siramamy tsy nisy tonga dia nisy matoa ny zany izy niteny an'izany zavatra miainany zareo tao zany matoa sasa izy miteny hoe io ndray zada io ndray dada atao fanondroany ozy Jesosy za dadadadaina tokatokafany eto tsy any alohantsika amin'izao tsy anjaranao zany raha vo ianao manao zay zavatra tsy napetraka Andriamanitra tokony ataonao dia tsy fantany koa zay no mahatonga l'izy mety fitiavana olona ny nataony maria hoe afa-baraky ty fanasany ty fa tsy ampirano maloboka fitiavan'olona ny naniraka azy ianao azany fa tsy tany amin'ny position tokony isy azy fotsiny ny fomba nitondrany an'ilay izy dia tonga dia tsy hitan'i Jesosy tao anaty mémoire izy ngamba niova ny endriny vo vita zany zavatra ronona tonga dia tena fa mifanina kory ankazazy ianao na le izy a tsy mariny tonga dia hitan'i Jesosy teo fa ray amin'izay mpiasa baiko tao tsisy dovay fa manaovy kely tonga zany dia niova amin'ny vision an'i Jesosy tonga dia tsy fantatra hoe le tao an-trano eny ty mivoaka ty tokotany ty dia inona mahasamihafa matio toko fafito sy ny jaona toko faharoa ny andino faefatra samy tsy fantany na le profety be nanao aminany tamin'ny anarany na le apôtre be nanangana tamin'ny maty asa lehibe zany na le évangéliste be tena rehefa mitorotely izy mahiratra ny jamba manao asa mahagaga be dehibe tsy fantany le izy tsy titre ary teto tiako somary mariana kely ty zavatra anankiray ty zavatra mahafinaritra ato anaty baiboly reo patriarky ireo tsy nafantatra ny anany titre nananany hoe patriarky raha tsy efa vita ny asany fa raha nampahafantarana azy hoe anao patriarky amiloha fotoana esany angamba efa nitehitsoroka kory fa tsy mahazaka titre hoe zay ne patriarky amiangevy ty amin'ny daoniny daoniny ny apôstôly tsy nampahalalan'i Jesosy kory nilanjan'izany apôstôly zany tamin'izany fa rehefa vita ny mission voasoratra hoe apôstôliana ka ny mahatonga ny mpanompon'Andriamanitra amin'izao andro farany zao tsy mahazaka titre tsy mendrika azy le izy titre tsy titre ny enjehana fa fianam-panahy mendrika amarin'le asy le titre any zao mety misy olona any ambadimbadika any mety efa tokony ho arika mihitsy izy raha bisopa fa tsy fantany zany nefa ny serviteur kely ohatrany hoe mitovy amin'ny zaza kely zany fa soa ihany koa fa tsy fantatry zany olony zany le izy fa raha fantany koa mety efa tsy ohatr'izay tsony izy satria aloha mpanompo kely tsisy titre miditry ny lanitra toy izay apôstôly lavina fa tsy fantany vokatry ny asa be zay nataony nefa tsy tao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny toe-pony toe-po mendrika aloha tenenina akaikinao toe-po mendrika aloha rehefa tenena izy rehefa tena miorina eo ambony vatolampy hoe ny fiangonana
dia tsy possible ny horesiny vavady ny fiainatsitsy zany zay lazainy jesosy hoe fa mato mitady horesy hoe a sy miorina eo ambony vatolampy zany ka ny problema tsy le olana trena fa le vatolampy tsy hitoerana tanareo mamerina tsika foana le teny hoe tsarovy ny vatolampy ny ady lavaka zay nakananao halleloia sy ny vatolampy zay niorenanao tsarovy le izy dia mivereny ao tsarovy le source ao amin'i jesosy inona ny zavatra ndrasan'i jesosy amintsika inona ny zavatra takian'andriamanitra amintsika ao anatin'ny fanompona arao tsara zay zavatra ndrasan'i jesosy amintsika sy mampety antsika satria tady dio fa zavatra anankitelo ny tena fandrika andavin'ny olona misy avo ny tondrananao tsy sahazanao dia rehefa tonga eny ianao fanina misy hauteur tsy zakanao dia raha vao tonga eny ianao mijery ambany dia fanina no zany tsy mbola tokony hoany ianao fa eo amin'ny toerana tokony tsy mahafanina anao satria rehefa fanina loatra ianao nefa ny amin'ny avo tsy tokony andehananao da raboka ny dikan'izay tsy enin'io fa voninahitra rehefa misy voninahitra mametrahana anao zay dia mbola tsy sahazanao le izy dia ny alalàna fa voninahitra mitady avinao dia miandry considération ianao mena lanja fo manao zavatra fa raha ho an'andriamanitra le izy ataoko haingana fifakaiky ny fiverenan'i jesosy tsy fantatry hoe rehefa aveo ny efahako manao iny dia tadidio fa raha vao zay ny eo anatin'ny fonao manatanteraka le asa ampitiavana sy ny fonao manontolo toy izy andriamanitra za akory tsy mba tsy marina ka nadino ny qualitéan'ny asanao vokatry ny toe-po teo mpanaovanao azy raha ho avy fotoa amalin'andriamanitra fity maniry a mba ho hitany eo amin'izay toerana zay ianao satria atoky ianao eo ampanompona azy hatramin'ny farafofonainao a tiandretiaka mafy a ho an'andriamanitra ahoana ary pasteur le fiorenanao amin'i jesosy ahoana le fiorenanao amin'i jesosy mahatonga le fototry ny fanompoko hijoro tsara ao aminy ny fiorenana dia manambara amintsika fa jesosy kristy lo fototry amen zany no masampiaran'andriamanitra amin'ny fampianarana na doctrine ary veriko ty fampianarana ity tsy verina imbe dehibe amin'ity tsika mba ho voninahitr'andriamanitra fa indray mandeha ihany efa imbetsaka izay no naveriberiko teto fa ezahako tena atao faran'izay milamina le izy mba ho tafiditra somatsara ao anaty teny manafaka ihany koa vakio ny apokalipsy toko faharoa sy ny apokalipsy toko fahatelo satana efa nanomboka hatrany amin'ny genesis toko faharoa ny andininy fahinambiny folo ka hatrany mandininy fito ambiny folo satana no efa niasa namitaka ny olombelona ary mbola mitoy ihany izy mandraka androany ary ny problema amin'izao andro faran'izao vao mahay amidingana ambonimbony kokoa ny fitakitondrany satana ny fiangonana matoa jesosy nampitandrina hoe na ny olom-boafidy azy mety ho voafitaka zany hoe le fitaka nataony hatrany amin'ny genesis zany a mbola noentiny mandrakandroany melohan'ny fotoana iverenan'i jesosy ahoana miseho le izy namitaka ny olombelona izy ao amin'ny genesis toko faharoa tamin'ny nampinanany olombelona ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy androany ray izy miakatra ny dingana ary jesosy dia nilaza fa amin'izao andro faran'izao dia mety na ny olom-boafidy aza dia ho voafitany any am-parany Matthieu 24 vetivety ho jerentsika Matthieu toko efatra amby roapolo a ny andininy faharoa amby roapolo izy izy ny tenin'andriamanitra ary raha tsy efa nao foeziny zany andro zany dia tsy misy nofo vonjena fa noho ny olom-boafidy dia ho foeziny zany andro zany andininy fa efatra amby roapolo fa izy Kristy sandoka sy mpamina ny sandoka amin'izao vanim-potoana antsika zao zany a hitsangana ka haneo famantarana lehibe sy fahagagana ary raha azo atao na ny olom-boafidy aza dia ho fitahany ny andininy fa raika amin'ny telopolo alleloia ary amin'ny ampanenona mafy ny trompety dia niraka ny anjelina izy ary angonon'ireo ny olom-boafidy avy amin'ny vazatany efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra andiny fefatra amin'ny telopolo lazaiko amin'ireo romanina tokoa tsy mbola olona zao taranako zao a mandra-patongan'izany rehetra izany enoy amin'izay
ny olo voafity hoy jesosy ho voafitaka noho ny amin'inona amin'ny alalan'ny fanehoam-pamantarana sy fahagagana andao any antsika hijery ny andininy faefatra amin'ny roapolo ary isy Kristy santoka sy mpaminany santoka hitsangana ka aneo famantarana lehibe aneo inona hony sy inona koa fahagagana ary raha azo atao na dia ny olom-boafidy aza dia hofitany zany hoe ireo olom-boafidy ireo zany a olona mahalala mihetsika Andriamanitra amin'ny fanehoam-pamantarana rehefa manao zavatra Andriamanitra dia ndao ny tsikehitritra amin'izao ny faran'izao zany ianao raha olom-boafidy ny fanehoam-pamantarana zany tsy maro-defy mihitsiny ahalalantsika ny mahaolona avy amin'Andriamanitra ny iraka anankiray tonga eo amintsika na tsy avy amin'Andriamanitra azy fa inona ny ahalalantsika ho poingeza be mba tonga antsika tsy ho voafitaka amin'ny andro farany tsy hoe rehefa mitondra titre izy hoe profety na apôtre na évangéliste na docteur na zay mety hoentiny eo dia hientsika dia apiditra n'le izy dia porofony amin'ny fanehoam-pamantarana ny hoe marina ny zavatra toriana fa tsika mila mangataka amin'Andriamanitra manokatra masontsika hoe tafiditra ao amin'le doctrine nakasitrahan'Andriamanitra ve ny zavatra toriany le mpitory mba tsy ampivoana amin'ny fifantohantsika ampialatsika amin'Andriamanitra marina todra tsara ny tanan'izay miaina zavatra tsy azoko tamin'ny Adama dia zao iseva mihitsy raha toetra zareo dia mba nanontaniako fa inona ny problema nareo vady fa manontany anareo mbola aveko ty fanontaniana ity inona kay ny fahatsarana mihoatra mety ho azo ny tao anaty fihinana zavatra hohanina avy eo amin'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ka tsara tro ny fanatrehan'Andriamanitra tonga mamangy azy isakariva Genesis 3:7 Andriamanitra ny mamangy andrareo isakariva dia inona kay ny fahatsarana koatra ilay fanatrehana tonga amin'ny isakariva io ka ho tadiaviny ao anaty hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy na tonga azy tsy nieno ny tenin'Andriamanitra hoe aza hinanana mino aho fa tsy tia fantatra zavatra ratsy ry zareo fa tia lala zavatra tsara ry zareo zany no mahatonga an'izy ireo vao mainka tsy nahalala zavatra tsara fa zavatra ratsy no hitany lasa avoninana izy mitanjaka ny hitany nefa hatramin'izay tsy nahita azy nitanjaka izy tsy izy fahatsarana mihoatra no Andriamanitra zany ninninona zavatra rehetra ka fahatsarana ilainao ivelany fiombonanao amin'Andriamanitra dia azo fahalalana tsara sy ny ratsy amin'ny tany satananao zany na mety maneho amin'ny endriky ny famantarana azy andresena lahatranao fa avy amin'Andriamanitra ampanekenanao satria hitanareo ny fanehoam-pamantarana zany ohatra ny marika tiany zalahy mpampianan-diso ampanekena zay rehetra miaraka aminy fa momba azy Andriamanitra teny aminareo amin'izao ny faran'izao fona raha miteny teny ity tsy olona ny arahana fa Jesosy na za zay mitory aminareo ny teny fahamarinana azy mba miandroko ny fotoana ionako aminy amin'ny fotoam-pampakarana dikan'izay raha misy sanatry ho sanatriaviko ka teny mivilana na motivation hafa no hijoroako eto anatrehanareo fa tsy hanondro an'i Kristy sy ny fahamarinany ary ny filazantsarany mba izy ifakahitanareo aminy dia aza miainona tonga eto tsony satria tsy hitondra anareo any an-danitra ka ty tsy resaka sentiment hoe ondroka nareo an Jesosy nareo ary ny rana anokatra masom-panahanareo alala zava-miafina inona le zava-miafina momba fampianara Jesosy mba hatonga ny masonareo hifankahita aminy amin'ny fotoana hiverenany zany natao hoe fifoazam-panahy fa maninona ampetrao ny fanontaniana fa maninona ny Adama sy Eva mitady fahatsarana tao anaty hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy nefa isakariva Andriamanitra tonga eo aminy inona ny fahatsarana mihoatra noho ny présence sy ny fanatrehan'Andriamanitra ka tadiavina ao anaty hazo mihoatra io toe-po mitady fahatsarana ivelan'Andriamanitra sy ny fiombonana amin'io dia mbola hoentiny devoly mandrak'androany amin'ny tanany olon'Andriamanitra sy ny fiangonana eny fa na ny olom-boafidy azy raha vao mifantoka aman-tsaina fa tsara-panahy midofotra ao araka ny tenin'i Jesosy satria mpaminany sandoka mpampiresaka ra-tsaina tondra fahalalana sy boritra izy
andemena ny sainao. Misy mametram-panotaninana Pasteur Adolphe, fa aiza ny université nianaranao ny révélation be dia be meny Jesosy anao reo? Dia mandana manontany amin'ny Petera fa zay piralahy. Ndana nytanio izy. Mpanjono nahitany Jesosy azy, université tao anaty lakana. Mpanjono izy. Fa ny fiasa amin'ny fanamasina ambolavitra noho ny étude théologique rehetra misy eto ambonin'ny tany. Petera mpanjono ny anaranao any amin'ny doctorat any États-Unis. Petera mpanjono ve? Tsy aloha milatsaka ho isan'ny tarina mba ianarana toy izay laha ny andro am-potoana manasitinao hianatra. Nefa rehefa tafavoaka tsisy fombana famantarana akory na kely aza hoe io Andriamanitra fa momba azy. Kalitsy any amin'ny resaka fisehoana ety ivelany hoe ianao no ampiasain'Andriamanitra na ianao manana ny fampianarana marina, fa amin'izao andro faran'izao sy fanindran'olona fa fanekena hitoetra ao anaty fahamarinana. Noho izany tsy misy olona tokony ho hita eo Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta no ilainao, tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Eno ty fahamarinana ty, fa maninona no androm-binana izay vitan Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ampitodio ny olona ho any amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, ho any amin'ny fanajana an'Andriamanitra, ao amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra hatramin'ny farany. Ampitodio ny olona tena iorona ao amin'ny Jesosy sy ombona aminy. Rehefa ny olona tian Jesosy tsy popcorn ny rakitra ho mpiangonana. Mahalala ny ataony ny olona satria asany rainy io. Ary raha fantany fa mifanjakan'Andriamanitra eto ambonin'ny tany, tsy hoe ampitahorina izy fa raha tsy manao tsy tahina. Fa iza moa ahako fa soavaninona ny ato amiko no ambony no zay tao amin'ny Jesosy. Nefa Jesosy, nefa Jaona nalaza amin'ny Jaona 1:9-20 fa ao amin'ny Kristy no andraisantsika fahasoavana manampy fahasoavana. Ary amin'ny alalan'ny fanamasina ao anatintsika izay manokatra masosika dia mba hampahalalatsika bebe kokoa ny fahamarinana noho izay zavatra nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Noho izany raha mibanjina an Jesosy zany tsy tokony hibanjina zavatra hafa. Tsy hoe raha tsy manao fanatitra ianao tsy tahina, tsy hoe raha tsy manao zavatra ankoatran'ny hazo fijaliana Jesosy ianao dia fonany ao anaty poketranao na mangarika ianao Andriamanitra na voahoziny ianao. Fa rehefa miaraka amin'ny fo mahafantatra n'Andriamanitra ny eo am-ponao, manao fanatitra ao an'Andriamanitra ianao dia akasitrahan'Andriamanitra. Misy zavatra be dia be ilaina hovaina raha tena andeha ho any an-danitsika ena amin'ny fahamarinana. Alao azavy ty resaka ty, alao ahitsy ty resaka ty. Za zao raha tian'Andriamanitra tiako hiasa fanompona handeha, za aloha ny mpanompo Andriamanitra voalohany eo, dia tsy mila mihera amin'ny fiangonana raha no zavatra fa tanterako am-pitiavana ho an'Andriamanitra. Ohatr'izany koa nareo raha misy zavatra nareny tompo-ponareo tena tiako le santara zao Jesosy tsy mahita tory ianao amin'ny alina fa ngy mifanamasina ianao zao nataonao any santara rabi mety tsy manan-javatra be dia be anao fa zay no tena avy ao anatin'ny fonao hitondra sy mankely azy anakiroa ho any santara. Zay no tena fiaiko boky fa vitako izany dia aza mietritra hoe kely zany. Raha milina raha ny Simon eo nisany, Simon eo nisany nefa tsy amporoa dia latsaka zany nisany fa lenenao anakiroa mafeno azo milina. Nenao tsara ve nareo? Izany tsika rehefa manao asan'Andriamanitra tsy hoe atao popcorn miaro menasy fa libre ianao, ao anatina liberté ianao mahafantatra ny asaribidiny zany atao hoe fanjakan'Andriamanitra zany sy fitiavana azy. Fa rehefa miorina amin'ny fitiavana ianao possible ho mihoatra lavitra noho izay hoeritreretin'ny saina eo amin'ilay fetra amin'ny ampahafolo ny takian'Andriamanitra ho antsarany no afaka omenao mihoatra lavitra n'izany satria tianao Andriamanitra. Tsy misy zioka eo amin'ny soroko ao ohatrany hoe babena be raha tsy manao an'izao ka tsy mandoa an'izao ony dia tsy tahian'Andriamanitra. Raha tsy mifandray kely satria zazany zao zazaza ony zany mba blesse dia mba kevikeria zany hoe hitanareo zazany zao tahian'Andriamanitra. Ny eto amin'ity alitary ity tsy fitoriana fa fitoriana azy so mitoritena fa tsy mitoriteny fa ngaza te ho stara.
hitanao krizy na toetra teo hita le izy teo stara tsika ene raha zanaka abrahama efa stara ianao ene stara satria ianao le kitana isaina eny amin'ny lanitra fa tsy le vovoka tsy taranak'izy mahely ianao fa taranak'izaka ianao amin'ny alalan'i jesosy zanaka mifanekeny ianao amen ka manana ianao fanantenana fanarano azany eo an'loha eo amin'le sakatsakany manao lalan'izy eo amin'le tsisy azo ale manao lalan'izy mitabataba izareo fa tsy tanizay aiza ny andramanitrareo aiza ny andramanitrareo ny andriamanitra tsakan'izao rehetra izao hoe ao an-danitra hoe manao zay tiany atao hoe halleloia mila fantatrao ty fahamarinany ty fa maninontsika ny voafitaka mifantoka loatra tamin'ny fisehoana teo ivelantsika mifanehoam-pamantarana sy fahagagana fa tsy nandalinatsika zay fahamarinana ara-pampianarana ampiorina ny finoantsika ifandraisantsika aminy mais libre kokoa ny fifandraisanao aminy raha tsy misy sakany asy engagement ao am-pona hoe raha tsy manao an'izao dia tsy tahian'andriamanitra raha tsy misy me manomboka mivelatra ny am-ponao tena libre miaraka amin'andriamanitra ay tsy nanameloka izy raha tsy nisy neninazoko natao tamin'le projet ohatra zao fa noho ny azo fijaliany dia nampahatrana izy mba mpanan-karena noho izany ny arena tokony ho tsisy ifandraisany amin'ny zavatra hafa ataoko fa mifantoka tanteraka tamin'izay natony tsy maredyaka ao an'andriamanitra dia mba fantatrao raha vao anatin'ny sainao le hoe mandoa lava dia matetika ianao rehefa mandoa be dia zay mahatonga anao samy joro am-piangonana tsy azo tenena satria nieritreretinao hoe efa voaloha tamin'le nataotao am-piangonana dia efa falifaly amin'izay andriamanitra fa nahazo dia mahazo manao zay tianao ianao satria efa paye le zavatra ho ataonao rehefa avy eo dia hoantsika raha efa mitaka eny amin'ny raha ho any lanitra eny efa sady diso fanantenana ianao no mandiso fanantenana an'andriamanitra lao zany zavatra zany io va manomboka androany rehefa anao amin'ny fanjakan'andriamanitra ianao dia libre tsara avy ao anatin'ny fonao ataoko izao any jesosy satria tiako izy halleloia tiako ny fanjakany androso dia marisika ianao ampanataterana an'le izy tsy misy manaitra fa ny fanamasina manaitra anao anatin'ny fonao ina anao anjarako amin'izay zavatra rehetra nitahiko anao any am-ponao any halleloia ataovy amenna moa ary ty mila fantatsika fa satana tsy tonga eo amin'ny fiainantsika amin'ny faharatsiny zany miafina izy ary ny fiafenan'le iny dia toy ny anjely mamiratra korintianina faharotoko faraky ambin'ny folo ndao any mba hojerentsika kely daholo amin'ny 7:70 no tomboka halleloia fa apôstôly santoka izy reny mpiasa mamitaka ka dia mampiova ny endry no tahaky ny apôstôliny Kristy ary tsy mahagaga zany fa satana aza mampiova ny endry no tahaky ny anjeliny mazava ko tsy dia zavatra lehibe tsy akory raha ny mpanompony koa no mba mampiova ny endry no tahaka amin'ny mpanompony fahamarinana nefa mifarany dia ho araky ny asany any ao ka ny devolo no mpanao masika voalohany taperany ao anaty fahatsarany ivelany fotsiny faharatsiny rehetra hitanareo misy zavatra manany ihany ndraindray lefa ny internet amin'ity make-up ty tsisy alalanao an'ilay tena olona rehefa voasarona ny tarehany amin'ny karazany zavatra maro be dia raha vao le kikisana ohatra zao dia voaka le izy hita olo mivovoky ny nafenina tsy misy alalanao azy zany fa rehefa tena mivavaka ianao dia fantatrao inona ny tanjony rehefa mienjana ianao dia alefa aloha le zavatra tritra dia enono tsara mihitsy ny avy amin'andriamanitra sy avy amin'andriamanitra fa na nytanjony le izy mandondoka anao be fotsiny ao anaty fivoriana dia ohatrany hoe be finoana be anao satria botosana tena ianao zao ianao amin'io tsisy teny mampiavana anao amin'andriamanitra nareo mba tonga saina olo le mpivavaka atao fa niala tamin'ny ratsy fanaony fa zao vity varotra no nataotao rehefa vita le izy mandohan'izao ianao dia onerin'andriamanitra ohatr' zao ary eo amin'io fivoriana io taperana mihitsy ny fa ny tena marina vity varotra ny lansaina ao anatin'le izy ka na profesia raha vidina lafa
dia renao amin'izay ny finalitén'la fivoriana tsy nampitodika anao tamin'Andriamanitra tsisy raha ibebaka ataona ray ara tamin'ny elony fa zao bokiboky ny mamoana fa ho tahinao izy menakavy amin'ny herinandro zany daholo mivoaka n'la fivoriana. Tadio a tsy fijorona amin'izao tontolo izao ny tadiavin'Andriamanitra fa mila miombona amin'any fifoazam-panahy tena firaisana marina amin'Andriamanitra amin'ny fofeny fandresen-dahatra fa Jesosy. Apokalipsy toko faharoa ny andininy fahasivika hatramin'ny andininy fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy. Fantatro ny fahorinao sy ny fahantrahanao nefa manan-karena ianao ary ny fitenenany ratsy ataon'izay milaza ny tenin'io Jiosy kanto sisy fa sinagogan'ny Satana. Aza matahotra izay efa hiaretanao indro ny devoly efa nao ny sasany aminareo ohatranomaizina mba ho voazahatoetra ianareo ary nampahoriana filoana aoko matoky hatramin'ny fahafatesany ianao dia omeko anao satroboninahitra ny fiainana. Sy mirina fiangonana mantra fo izy Jesosy ianao manan-karena indrindra. Misy oro tao nisy niaritra tao fo izy Jesosy aza matahotra fa misy satroboninahitra ny fiainana miandry vision any mandrakizay fomba fijery ny mandrakizay. Philadelphie koatra zany ho an'ny Smirna Jesosy dia nilaza fa arena eo mason'Andriamanitra ny fahoriany sy ny fahantrany ary ny fitenenany ratsy ataon'ireo mpanamary tena tereny filany kanefa Jesosy sinagogan'ny Satana. Io zany le famporosiana ny ho tsara ivelany fa tsy manana fototra toe-panaraka an'Andriamanitra. Dia izy Jesosy hoe manan-karenina reo izy maintsy sy Smirna fa jereo ny Laodikia jereo Laodikia. Apokalipsy toko fahatelo ny andininy faefatra ambin'ny folo. Apokalipsy vetivety Apokalipsy toko fahatelo aingana ny andininy faefatra ambin'ny folo. Halleloja ka hatramin'ny andininy faharoa amin'ny roapolo. Ary soraty ho an'ny anjelin'ny fiangonan'ny Laodikia zao nolazay ny amenina dia le vavolombelona mahatoko sy marina zay ny andohany zavatra rehetra no areny zao. Jesosy manondro an'i Jesosy io fantatro ny asanao fa tsy mangatsika na mafana ianao. Aleo mangatsika na mafana ianao fa satria matimaty ianao fa tsy mafana na mangatsika dia efa nalohany vavako ianao fa ho ianao manan-karena sy efa niary fananana be ka tsy manan-java-mahory ka tsy fantatrao fa ianao n'olo sy mahantry indrindra sy malailo ary-jaba sy mitanjaka. Toko tamin'ny fahombiazany firentinretin'ny fiangonana ty ivelany hoe tsara be sady mamiratra fo izy Jesosy mahantra siory ary tsisy ninina eo mason'Andriamanitra voatra mitanjaka. Ny anankiray mahantry nylazay ny famanam-be ny anankiray manam-be nylazay ny famantra. Kina ny différence ao anatin'ireo fanoloran-tena. Laodikia tsy mafana sady tsy mangatsika nahazo fananarana sy fantsina. Satana dia mpamily lalina fifantoana tsikelikely hiala amin'ny Jesosy. Zavatra ity ivelany fotsiny indraindray nytiantsika nehoana fa mahombotsika. Ny anay mahafinaritra anay mivavaka any amin'ny ambatsara ny toerana mba confort un deux trois prix confort nianatra ty resaky ty any an-danitra ny tena toerana faran'izay tsara indrindra fa tsy manina zay tondrahan Jesosy itsika anaiza anaiza fa ny zavatra atsika antoka dia zao mialeto tsika miaraka aminy tsara ny toerana tsy miezaka mihitsika nisaroko any mason'ny olona hoe navita zavatra tsika ary ina koa moa vitatsika taokotsika efa tonga hoe fitiavan'ny olona n'Andriamanitra daholo na tonga ny zavatra rehetra nisy kina ny ambonao avy aminao ho an Jesosy ny zavatra rehetra. Tsara ny toerana ivavahana tsy ratsy zany fa fonao tsy ao. Zay ny fanajon'ny apôstôly azy amin'ny Apokalipsy toko fahaefatra rehefa tonga tany an-danitra ny zaraiko teto dia variana izy nijery ny tsara manodidina fa ny zavatra teo ampovoany le tena teo ampovoany seza fiandrian'Andriamanitra tsy hitany dia nitomany izy dia gaga ny lola hoe fa manino ianao mitomany tsisy metrika an'iray miboky mangina aloha e jereo ampovoany seza fiandriana fa masonao nijery manodidina loatra azavariana mijery ny zavatra mangano hoano zavatra feno maso mafirapratsana volamena tsy ilay zany fa ny ampovoany Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao jaona jereo izy fa io ampovoany io ny mendrika nokatra amin'ny boky vo hitany amin'izao io le mendrika nokatra amin'ny boky tsy hitona ny ranomasina ka ny problema ny ranomasinao aviliny Satana mijery ny tsara fotsiny misy eo manodidina anao dia zao laha ny andro mpialonana fierevitra o mpandoliana satria tehitsongadina materiel tsy tena misokatra tsara amin'ny foan'Andriamanitra fa raha hitanao ny akantony le mitoetra ampovoan'ny seza fiandrianana hitsahatra ny ranomasinao satria hijoro izy hiady ny adinao tsy amin'ny zavatra profety ivelany mamaiky
fa fijoroanao amin'ny sitrapon'andriamanitra zay ny mamaky atsika mandra-piveriny Jesosy apakatra atsika sa tsy zany rehefa voaomana amin'ny fiangonana dia ozy izy eo amin'ny apokalypsy toko 4 miakara ty tonga fotoam-pampakarana tandremy fampamitaka satana efa fantatsika tsara zany fa tsy olona no arahana fa fanahy novonjena mila mioronatsika miorona tsara fa manana fotoana sarobidy andrasana dia tsinona fa fiverenany Jesosy tsy misy amin'liko toko 5:7 tsy misy voatsara amo voaratsy zany ary tsy misy voaratsy amo voatsara fa araky ny hazo tsisy azo tsara amo voaratsy ary tsy misy azo ratsy amo voatsara fa ny azo novaniko lakana tanina nyreniny tsara Kristy Jesosy somary atiaka ao an'Andriamanitra ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Timoty 2:7-5 manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra ozy izy nefa mandany heny fa maninona ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra fa tsy tena ilay toe-panahy araka an'Andriamanitra nahoana mahatonga milaza an'izany satria ny tena toe-panahy araka an'Andriamanitra dia omeny ny herin'Andriamanitra matsika normal izy raha mandà ny herin'Andriamanitra amin'ny fahamarinana satria eo amin'ny hery izay omen'Andriamanitra atsika ilay toe-panahy araka an'Andriamanitra tena izy Petera 2:7 ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe inona ny tenin'Andriamanitra ao efa nomeny ny herin'Andriamanitra ho atsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ka normal be averenao amin'ilay Timoty 2:7-5 teo vetivety fotsiny amin'ny anaran'i Jesosy 5 amin'ny Timoty 2:7-5 vetivety amin'ny anaran'i Jesosy normal be raha manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra nefa mandany hery ireny koa dia alaviro satria eo amin'ny herin'Andriamanitra no ahitantsika ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ka raha avy amin'Andriamanitra mifototsy lery tsy mahazo misaraka ny fanio toe-panahy araka an'Andriamanitra sy ny fisehoan'ny herin'Andriamanitra zay mahatonga le hoe misy mirakla fa tsy eo amin'ny herin'Andriamanitra le izy fa modolirina fotsiny ny toe-panahy araka an'Andriamanitra fa tsy iainana tanareo tsy maintsy miova aloha tsika vao ampiasain'Andriamanitra tsy mahare atehaka ao an'Andriamanitra ary amin'izao satana miditra ao fanompona mihitsy mamitaka mitondra anarana mpaminany anarana apôstôly matitoko 4:20 ane zareo matitoko 4:20 io andraso aloha jerentsika amin'ny antsipriany kely dia horavatsika amin'ny fivoriana rehefa avy eo amen Matteo 24:11-13 amin'ny anaran'i Jesosy ary izy mpaminany santoka maro hitsangana ka hamitaka ny maro ary noho ny habeny tsy fakatoavan-dalàna dia hiamangatsika ny fitiavany maro fa izay maritra hatramin'ny farany no manina ozy izy hovonjeny Tesaloniana 2:2 zareo tsara ny zavatra misy Tesaloniana 2:2 ny 9:9 ka hatramin'ny 9:7 amin'ny anaran'i Jesosy ary dia seo ilay tena mpandika lalàna izay ho levon'i Jesosy tompo amin'ny fofonainy vavany ary ho foarany amin'ny fisehoany fiaviany ny fiavon'le iny dia araka amin'ny fiasan'ny satana amin'ny heriny sy ny famantarana sy ny fahagagana mandanga rehetra manomboka tanteraka io zao efa hitatsika fa hitatsika maso sala amin'ny hoe isy reto mandringana tamin'izany tonga ny Covid reny dia amin'izao koa efa miseho io zavatra tenen'Andriamanitra io ary tandremo fa mila mijolotsika mamantatra tsara ny fiangonana ho ampakarina amin'izao vanim-potoana ny faran'izao satria efa tena kaiky sy tampoka ny iverenan'i Jesosy ndreo tsy mety matsiaro an' Jesosy ny alaina fanahy ao amin'ny Luka 4:4 ny 9:5 ka hatramin'ny 9:7 tany atendrombohitra ny laza hoe miankofy eto anatrehako fa omeko anao zao rehetra zao satana afaka manome ny zavatra rehetra izay voarainy avy any amin'ny Adama ho takalo-piakofana ary tsika tsy natao hitady fitia aman'olona ka anao izay ataontsika hoe ahitanantsika sy ampifaly ny olona tsy amoro olona amaly an'izay ilainy olona fa hitondro izay tena avy amin'Andriamanitra marina ahatonga ny olona ho tanteraka amin'ny fiankofana tsy misy pentina fa feny fahamarinana ho an'Andriamanitsika tandremo fa zay rehetra tsy miampina dia tratrany amin'ny voninahitra olona maro mahazo olona be dia be fananana be dia be fandrosoana faritana amin'ny zavatra hita ty ivelany ry Laodikio aloha miova mitady fiangonana maro satana ampiasaina amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy an'i Jesosy olona maro vahoaka maro mirakla famantarana arebe tsy hoe midika akory zany fa avy amin'ny devoly ny arena fa ny motivation ampanataterana ny asa efa tsy intsony fa efa fiangonana Laodikio milanatra fa tsy fiangonany
Philadelphia korona Smirna. Aza manaiky hiafinao ambadiky ny fandrosoana hita maso zany tsika. Mandrosoa amin'ny fiombonana marina ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy mirakla na vola be na voninahitra no anehoana fa an Jesosy ianao. Fa tsy possible tsy hanaraka anao ny zavatra rehetra rehefa tena an Jesosy koa ianao. Zany no alalàna fa eo Andriamanitra mandroso amin'ny fiainam-panahy mendrika sy tsara ny zanak'Andriamanitra. Zany natao fifohazam-panahy tsy mareteka amin'Andriamanitra. Tsy manifestation hoe rehefa midaraboka ianao na miteny tsy fantatra. Nga tsy hitantsika le mivakina teo miteny tsy fantatra hitsahatra. Za tsy fahavalo ny midaraboka. Rehefa feno ianao dia aza tazomina. Avy aloha feno tsara. Fa za mody midaraboka. Ny fombafomba ndrena zao le midaraboka lasa fombafomba. Iny le pampidaraboka fa miditra. Dia mba fantatra fa miparticipe anao tonga le mpanompon'Andriamanitra eritreretra eo izy ny tena fenositra. Nefa ianao tsy feno akory fa ianao midaraboka mody malemy lohalika eo. Zavatra rehetra afaka hitsanga rehefa ao Andriamanitra. Satria fanio-pamantana sy fahagagana dia tena an'Andriamanitra. Mila fantatra olo zay. Matoa misy ny santoka, misy ny tena izy. Malaza amin'izao ilay sou plastika. Sy ny hoe salady plastika any Chine. Fa matoa misy aloha salady plastika, misy ny salady nalana copie an'ilay izy. Dikan'izay, zany tsy midika tsy na salady tsony ianao. Pasteur Ntsiva moa niteny an'izay le vary tamin'izay le fanoharana vary plastika. Dia tsy hoe akory ny vary tsy nandrahoinao dia nohaninao. Tsy nambary tsony zany ianao raha ohatra ka misy vary plastika. Fa misy ny original. Dia fatary le original arak'izay namorona mipahary azy dia minana vary soa matsara. Dia ohatr'izay koa minoa ianao fa misy ny fanio-pamantarana, misy ny fanio-pahagagana, mbola misy ny fanasitrana rehefa tian'Andriamanitra zany. Fa ny but ny zavatra rehetra aloha miorona amin'ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra sy arak'izay programan'Andriamanitra. Fa tsy zany ny sakana tonga anao tsy handroso na iorona tsara ao amin'Andriamanitra na mipona ao an'Andriamanitra na mitangy zany na tsy mitangy zany. Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao satria amin'ny fotoana iverenany izy rery mifankahita aminao. Tokony fahamarinandrery, tokony hanome voninahitra azy sika, tokony hiambony sika, ary tokony hijory sika olona araka ny sitrapony. Rapitsika hijery ny tapany faharoa amin'ny fifohazam-panahy. Dia inona ny zavatra takiany tompo ao anaty fiangonana manoloana an'izany fifohazam-panahy zany. Tandremo za tsy fahavalo ny daraboka, za tsy fahavalo ny olona miteny amin'ny teny tsy fantatra. Tena voasotro anaty baiboly daholo zany. Afaka hojerentsika izany amin'ny fahafenoana fanahy-masina manaraka. Fa ny fanampiana rehetra omen'Andriamanitra eto ambonin'ny tany dia eto an-tany ihany. Fa ny fiaraisanao amin'Andriamanitra lalina amin'ny fifamatorana ara-piombonana amin'ny fijonoanaka ny sitrapony dia nanaraka anao mandrakizay. Ka raha misy zavatra tsy mety nialahy amin'izany, raha misy zavatra tsy tanteraka aza miombokombona ao anatin'izany, joroa amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsara. Oko kristianina mahatoky hatramin'ny farafofinainy. Halleloja. Tetratetraka tonga eto ray aman-dreny na masoko tonga any an-trano dia ampangino ny vadiko foana hoe tena malahelo aza fa tiako amin'ny zomazo iny tonga dia mitsangana dia mandeha miazakaza ankoatran'ireny olona malemy mitsangana Jesosy rehetrarehetra reny. Vavaka amin'ny vavaka fa tsy nataony Jesosy mihitsy ilay izy. Tonga any amin'ny fotoana tsy nitenaina indray efa lasa izy vao nientindray Jesosy aloha mierina azy. Ay ho an'ilay fianakaviana ilay izy nanapory fony fa rehefa aveo izy ho alaiko. Dia teo ny tonga saina nampitobika ny compteur koa zéro ilay izy. Ay za zany tsy za mila manery tsy maintsy mahita zavatra. Fa Andriamanitra zany misy fotoana mila mampangina koa satria na eo ary ny alahelo sy ny sentimentko sy ny fivavahako an'ilay olona dia tsy tompony aina fa an'Andriamanitra ilay izy. Teo izy Jesosy ho alaiko izy adikaka ty amiko izy. Tenendry zareo fa efa niaino andry zareo hatramin'izay. Dia manaraka amin'izay rehefa tonga any an-danitsika ho anontaniantsika mahery fa inona mihitsy ny anton'ireny zavatra ireny. Satria izy ny teny hoe mahazo manontany ao rehefa tonga any. Andao ite-tanana mafy teo atompo. Halleloja. Fa eto an-tanotsika tonga dia asehony mihitsy zany hisongadina aloha hoe ny fiainanao mandrakizay dia ambony lavitra no izay ilainao rehetra eto ambony tany nenonenona azony fiainana mandrakizay. Ataontsika ite-tanana mafy eo atompo indray ny filazana samy ho tahin'Andriamanitra.
Alleluia. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga dia vaovao an'ny tanora alohan'ny anaovantsika fanatitra. Misy sortian'ny tanora raha pitso. Miohana amin'izay ny tanora manontany tompon'andraikitra ho ana amin'ny fandaminana sy ny rehetrarehetra ho an'ny tanora izany. Alleluia. Fotoanan'ny fanatitra, ny fanehoam-pitiavana dia fanomezana. Dia andao aseho antsika n'Andriamanitra fa tena tia azy tsika. Tia azy voalohany indrindra tsy fitiavana foriporitra nomenao azy. Alleluia. Mba miezaka tsika zany, tsy hoe fahaiza miaina le izy fa fanehoana ihany koa fanajahantsika n'Andriamanitra mba tsy dia foriporitra loatra, ankoatran'ny hoe vola majinika angamy nomenao, iny tsy voaforitrao, iny tsy maninona. Fa rehefa manome vola taratasy ianao atao fanatitra dia mba tsy aforiporitra le izy raha mety dia mba ho fanajantsika n'Andriamanitra. Alleluia. Tsy hoe izay mamoriporitra vola indray dia tsy tonga any an-danitra fa mba fanentanana fotsiny an'izay. Alleluia. Dia raha pitsotsika eto ny fotoanantsika raha pitso. Fandraisana fanasan'ny tompo manomboka amin'ny 7 etotsika dia miaraka eto daolontsika miaraka amin'ny tompondray araka ny zavatra fanentanana, tsy hoe fanentanana fa araka ny tenin'Andriamanitra izay namafisina nampitondray mpanompony teo dia izao. Raha tena te hiaina fifohazam-panahy anao dia jerevi tsara fa misy zavatra ohatran'ny kimarimarina izany eny antsefatsefany eny. Jerevitsika fa ohatran'ny misy zavatra mamirapiratra, ny tatoato miseho dia ohatran'ny hoe mety, ohatran'ny hoe nefa ny diso le izy. Dia ndaontsika hianatra ny tena fahamarinana. Tsisy ahafahanao mianatra ny teny fahamarinana raha tsy eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia ndaontsika hamonjy izay araky ny azo atao. Araky ny azo atao manana fotoantsika eto amin'ny asa fanompoana sekoly. Amin'ny mahasekoly azy dia mianatra ny ataontsika ao, dia tena mianatra ny tena fahamarinana mba tsy ho diso fifoazantsika. Alleluia. Mba tsy ho diso tsika. So tsika lasa mientanentana be tena mifoha amin'ny zavatra mety tsy izy. Fa ndao hianatra ny tenin'Andriamanitra, ndao hianatra ohatrohatran'ny ahoana ny tena fahamarinana. Fahamarinana dia Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Amen. Latsinainy talata larobitsika manana fotoana, manana sekoly tsika eto ho an'izay vaovao dia etsy amin'ny super U Analakely etsy ambany etsy 2e étage manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 7 ora sasany. Mety ho taraiky kely ianao tsy maninona noho ny amin'ny mety hoe alaviran-toerana. Mety tsy maintsy handeha aloha koa ianao tsy maninona fa tsisy bety satria sady tsy mandoa écolage ianao. Fa na izany aza raha mbola afaka mamonjy n'le fotoana dia vonjeo amin'ny 7 ka hatramin'ny 7 ora sasany dia latsinainy manokana sekoly mpamahana olana, talata sekoly mpanasitranana ary alarobia dia sekoly mpitahina sy fanambiana toetra. Ny ankoatran'izay zomatsika eto ihany amin'ny 4 ora tahaka ny androany voninahitra ny tompo dazadino le vaovao an'ny tanora teo voninahitry ny tompo. Andaontsika hitsangana ary, andaontsika hitsangana dia injira ty anoloana ny tananao raha mety dia andaontsika hivavaka. Ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotranao tompony amin'ny fitiavanao, ny amin'ny famondraponao, ny amin'ny fandaminanao ny fiainanay tsirairay avy. Androany izay dia manantanteraka amin'ny fanatitra fahafolokarena sakrifisy mba tsy ho fahazarana izany Andriamanitra fa mba tena fanehoam-pitiavana tokoa satria ny famondraponao dia avaozonao isan'andro isan'andro. Manantanteraka an'izany izay dia raisy ho anitra kasitrahanao izany voninahitra ny anaranao, makasitraka ny amin'ny teny rehetra raha eo amin'ny anara maheran'i Jesosy. Amen. Andaontsika tehaka mafy voninahitra Andriamanitra. Oia. Asio tiaka mafy moa an'i Jesosy. Filazana foy raha pitso ny fotoana ento ny toerantsika. Raha pitso amin'ny 7 maraina fandraisana fanasan'ny tompo tapany faharoa toy ny lesontsika androany. Fa somary hiditra lalodalina kokoa tsika eny amin'ny fifohazam-panahy raha pitso. Inoko fa manankolazaina ny tompo amintsika indray raha pitso ao anatin'ny communion na ny fiombonana sy firaisana latabatra amin'i Jesosy. Finaritra ianao ary inoko fa voky tsara ny teny fiainan'androany. Amen. Afofany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Misaotra Jesosy. Tonga teto izay tsy tonga hoe hanao adidy satria manana tanjona manokana amin'ny fahombiazany iraka sy ny zavatra rehetra izay atao.
zany rehetra zany dia hoentinay sy toananay mambavaka eo anatrehanao miombi-po zay a mba haomby eto amin'ity tany ity ny fanjakanao amin'ny fotoana iverenanao dia hita fifaliana ianao hita fitsarana sy fiadana satria mahita olona araka amin'ny fonao ary matsiaro amin'ny tenina ampitonenany davida mpanjaka hoe nahita olona araka amin'ny foko nahitany davida mpanomboko zay olona anao ny sitrapoko rehetra fa afaka androany ka ny sitraponao rehetra andriamanitra no ataonay tsy le sasatsasany fa ny rehetra mangeta hitanao zay ary mino anao zay fa ianao le andriamanitra zay efa miasa sady amin'izao fotoana izao ahatateraka na ny fikasana na ny fahamarinana ireo teny rehetra zay nambaranao eo amin'ny fiainanay na ny sitrapo dia anao no efa ao anatin'ny fanatanterana azy amin'izao fotoana izao mahitanao mity takarivo ty niny na planin'andriamanitra rehetra ho anao eo amin'ny fiainana ka nomany ny tompo fony mbola tsy ary zao tontolo izao dia tsy ho diso anjara amin'izay planina sy programme hitondran'andriamanitra zany ianao amin'izay fandalovanao rehetra eto amboniny tany sofoko rano ianao amin'ny anaran'i jesosy ahery salama amin'ny lafim-piainanao ray manontolo mandana moto fa fantatr'andriamanitra nefa na tsy hoe midika akory zany hoe tsy hanasitrana anao izy baiboly koa milaza hoe sady andriamanitra ny fanahy izy ny andriamanitra ny izy ny mpandahatra endry ny fiainan'ny olona noho izany satria fantany fa mbola ilainy ianao hanompo anazy dia tsy hananjara ao anatin'ny vatanao io a ny aretina amin'ny anaran'i jesosy ny rofo sy ny vesatra rehetra miaisitra amin'ny anaran'i jesosy ny fanahintenana sy ny alahelo rehetra esorina amin'ny anaran'i jesosy tononoko ny fiadana-po fifaliana sy fitsarana ho tafatoetra ao am-ponao dia mandana amin'ny anaran'i jesosy fa tanteraka ny fahasalamanao tanteraka ny fanafahananao tanteraka ny fahasalamanao raiso amin'ny anara mahery jesosy kristy avy any nazareta minoa fa efa miasa eto jesosy ary izy no hiasa sy hanatanteraka an'izany ho voninahitra ny anarany aza matahotra fa manana fitsarana dia teneno andriamanitra hitsahatra ao aminao a hitoetra ao aminao a hanompo anao a anao zay akasitranao a ianao ny ilaiko ianao ny iriko ianao ny fahafenoko ianao ny mendrika indrindra jesosy aoka ho anao ny voninahitra mandrakizay mandrakizay ahofany amin'ny lanitra ny tanao dia teneno andriamanitra anao mandrakizay a jesosy zao mandren'andriamanitra miteny avy eo anatin'ny foky isory azady le fanasitranana sy le fanafahana isory azady le vaolana sy le lalana misokatra ho anao isory azady ny amin'ny fanampinareko izy miteny eo anaty fisoran'andriamanitra diky fa fisorana no atao betsaka lavitra noho ny faneho-pangatahana ozy izy ny ten'andriamanitra hoe aoka fivavahana mba mifona sy misorana nentinareo maneho ny fangatahanareo eo anatren'andriamanitra dia oko sika isotra an'andriamanitra sady amin'ny zavatra rehetra sora amin'ny zavatra rehetra fa mipotra avy ao misorana ny sitrapon'andriamanitra sy ny fahamarinany miasa ho anao sotra jesosy sotra jesosy averana misotra jesosy a ny amin'ny fahasalamako sotra jesosy a ny amin'ny fiasanao mahery eo amin'ny fiainako sotra jesosy a ny amin'ny varavarana misokatra sotra jesosy a ny amin'ny kasom-panovana sotra jesosy a ny amin'le asa ny amin'le tokantano amin'ny zavatra rehetra atao hoe halleluja aza hidina ny tananao hitanareo ny jehovah ka hiaronareo amidina ny tavany aminareo ny jehovah ka midra fominareo anandatra ny tavany aminareo ny jehovah amin'ny anarandray sy ny zanaka fananasa zareo mitsikitsikina dia fahasoavan'andriamanitra fa fahasoavan'andriamanitra ny batizao fahasoavan'andriamanitra ny batizao amen halleluja eloma tompoko batitsika io